Fanandriamanitra iny Andriamanitra tsy mivadika mandrakizay amin'izay rehetra nolazay. Ka androany zay Jesosy raha hiankohaka sy hitsaoka anao dia tsy fiankofana vokatry ny zavatra matery anay fa fiankofana vokatry ny zavatra efa hitanay sy efa vitanao teo amin'ny azo fijaliana. Halleluja. Tsaoka anao zay Jesosy. Nambara fa ny Jesosy nay dia ilay Jesosy tokana mandrakizay. Tsisy azo ampitahaina aminao, tsisy Andriamanitra tany alohanao ary tsisy noviana afaka nizaka alohanao. Ao aorianao Jesosy efa manapaka sy manjaka mandrakizay anao. Asivorakoraka ny mpandresy, asivorakoraka ny mpiankohaka marina. Halleluja, halleluja ho anao ilay fipetraka ny seza fiantrano. Omega mandakizay manjaka mikerana tupo andiamanity ny fagagana tompotsy tolay avo indrindra andiamanity ny tsiayada rehefa miteny anao tompo tsisy mato hitanao ainao ata. No ata nizabatare I know ata tupo amen I know ata nizabatare Champiwa wilas you know no ata you know omega majaki Manzakam ke
Timiuviana, Matakana, Fiantiana na maarita Matakizai. Timiuviana, Alpha Omega, 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 Fiantiana na maarita Matakizai. Up you follow me now. Timiuviana, Alpha Omega, Fiantiana na maarita Matakizai. Hallelujah. Timiuviana, Alpha Omega, Fiantiana na maarita Matakizai. Sigareta tota. Timiuviana, Alpha Omega, Fiantiana na maarita Matakizai. Lasaya. Timiuviana, Alpha Omega, Fiantiana na maarita Matakizai. Timiuviana, Alpha Omega, Fiantiana na maarita Matakizai. Timiuviana, Alpha Omega, Fiantiana na maarita Matakizai. I know Adam, I know Adam is avatar. What it means is I know. Oh, this was I know Adam is avatar. Alléluia. Andriamanitra tsika fa mbola tafiaraka eto indray mbola meno fotoana vaovao tsika amin'izao dia faly satria sady afaka midera mbola andray teny vetivety monja fotsiny ihany koa sady mbola hiomana ihany koa andray ny teny izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra avy eo. Rehefa nitendrena teo dia tsisy hoe niomana na hoe ahoana dia tsisy hoe zavatra précis hoe inona fa ao ambadiky le fanekena za mihiny fa Jesosy hiteny eto dia anokatra ny foko voalohany indrindra satria hipetraka amin'ilay toerana hoe messager. Zany messager zany sady mandray ny teny, miaina an'ilay teny dia meny Jesosy opportunité koa afaka mizara an'ilay teny. Dia mino fa antsika tsirairay avy anokatra ny fo andray an'izay teny olazain'i Jesosy ho antsika tsirairay avy fa tsy hoe ho anareo rery na ho anahy rery. Dia zavatra napetraka Jesosy atao am-poko resaka hoe fananiana any moa izay prala pasteur Jiva dia ohatra mibebe aty satria tenena inona ozy izy nohaninao tamin'ny maraina dia tonga saina be mihitsy hoe nohaniko tamin'ny maraina ninona manga be dia be zavatra tiako tenenao anatin'izany tsy hoe manga no zaraiko anareo eny satria izany nohaniko be dia be fa rehefa ianao no mihinana tenin'Andriamanitra sy mandray teny avy amin'Andriamanitra dia izay ny iainanao dia izay ny afaka zarainao amin'ny hafa ihany koa. Dia
rehefa tena raisinao zavatra rehetra mitrangy eo aminao zany rehefa tena raisinao dia amin'ny tontolo ara-panahy daholo fa tsisy hoe mandeha ho azy zany le izy. Misy zavatra tiany Jesosy atao aminao isan'andro eo amin'ny fiainanao. Misy fotoana misy zaray kely nisy fotoana zany teto amin'ny masoko teto témoignage le izy satria hitako hoe tsisy zavatra leritreretiko hoe zany mahay mihinan-kanina be dia sitrana na za mahay mihinana fanafody na mahay mitandry tena dia sitrana. Nisy fotoana teto amin'ny masoko teto hitanareo le ohatrany takody mena reny dia reny zany raha ny fahafantarako azy. Dia rehefa mipetraka eto le izy dia afaka tsy ela be dia miala. Dia mijanona teto le izy ela be amam-bolana mihitsiny. Tamin'izay mety tsy nireo marika anareo satria tsika koa tsy tafahoany. Za tany Antananarivo dia nareo taty Mahajanga zay taty. Dia tiako ambara tao anatin'le izy rehefa nijanona ela be teto le izy dia ohatrany hafahafa be tamiko satria manelingelina be amin'ny masoko le izy. Zay hoe inona raha ny andeha ho ataoko amin'ity hoe satria izao asiana hoe misy olona nitaniana hoe fa ahoana misy an'izao dia miala io izy ka aza matahotra fa miala io ay niandrasana le izy amam-bolana tsy niala mihitsy. Dia ohatr'izao le zavatra mitranga. Nisy fotoana amin'izay nanontany an'i Jesosy. Ozy izy hoe Jesosy fa maninona ho misy an'izao ny atao amin'ny masoko. Dia tena mivaliany précis mihitsy hoe izao ozy izy tsy le fanasitranana loatra ny tiako atao amin'ny olona. Fa raha masinao no nisy an'ilay izy inona ka ny ampiasainao amin'ny masinao. Misy fotoana effectivement variana ianao rehefa ohatra mijery telefônina raha ohatra Facebook. Rehefa mijery Facebook ianao dia file zavatra ohatrany hoe mandandany fotoana amin'apa, mandandany fotoana amin'ny tsisy dikany amin'ny masonao. Dia inona nefa mahita an'ilay izy? Masonao. Dia misy fotoana ozy izy za manao an'izany. Jery vidéo anao dia tsisy hoe inona fa ohatrany hoe mba mahafinaritra satria hoe io misy vidéo dia jerenareo dia scroller an'ilay izy foana dia miplay amin'ilay izy manana fotoana zany ianao anaovana an'izay. Dia misy fotoana izy nampatsiavin'Andriamanitra mihitsy hoe misy fotoana ozy izy ny olona mora varim-bariana amin'ny tsisy dikany. Dia tadidio izy fa ny vavahady voalohany idiran'ny zavatra ao am-ponao sy ny ao an-tsainao inona le izy? Maso. Dia inona koa? Sofina. Zay renen'ny sofinao zany possible mihitsy miditra any anatinao, mety ho tsara mety ho ratsy. Zay hitan'ny masonao zany possible mihitsy miditra. Ohatrany hoe mamana ianao ka zay le miresaka hoe manga teo i pasteur Jiva dia zay zavatra hohaninao tsy hoe le mihinana amin'ny vava fa mety hoe fahananao masonao hijerijery zavatra tsy mampitombo anao, fahananao ny sofinao mihaino zavatra tsy mampitombo anao koa fa mampavariana anao. Dia rehefa une fois le izy toizako le témoignage teo. Rehefa une fois le izy vita le nare an'izay toy izay hoay tena zany marina ke le situation misy hoe rehefa misy zavatra mitrangy ao aminao dia na ianao mahita an'le izy hoe ampavariana anao na ianao miala eo amin'le izy hoe hoay ahoana ny fomba ahitanao an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra mihitsy rehefa misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao. Dia après an'ilay izy nareo inona ny zavatra mitranga. Rehefa iny fahafotsiny le izy azoko hoe aika zaka hoe mora variana kely tampoka tamina zavatra tsisy dikany tsy mampitombo ny ara-panahy tiako tenenina. Farany zay le teneniko hoe ny zavatra rehetra mitranga rehefa tena ziona sy dinihana mihitsy dia spirituel daholo. Fa indraindray le izy ohatrany hoe varim-bariana kely eny tsika sy nareo nefa rehefa voavariana kely dia tafasaraka amin'ilay fiombonana amin'i Jesosy. Dia avy eo tanteraka le teny hoe manao kitotoa ianao na hoe mandeha efa hoany mandeha joli. Ohatrany hoe mandeha tsisy direction précis ale. Fa izao koa ny tadidio miaraka amin'i Jesosy rehefa mandroso ianao dia vonona izy nitarika anao amin'ny fotoana rehetra. Dia rehefa avy eo rehefa vita le rehefa nahazo an'izay dia ny ampitson'iny niala teo le zavatra teto. Ohatrany hoe nampatsiahivina fotsiny ianao indraindray varim-bariana, ianao indraindray manao an'izao. Dia le izy rehefa effectivement kosa ianao rehefa mandeha eny amin'ny zavatra, rehefa misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao dia nisy fotoana omaly nefa nizaraina hoe inona ny mamaika anao voaloha hoe ny vavaka sa anao hijery an'izay solution mahamaika anao. Fa mila fantatritsika foana isan'andro ny lanjan'izany hoe tsy mahefininina isika vao misaraka amin'Andriamanitra.
Alléluia. Dia misarika antsika tsirairay avy tsy hipetraka eo amin'ilay toerana hoe Jesosy eo apio ny antony itenenako an'izany dia izao. Petera rehefa natsony Jesosy, rehefa nahitan' Jesosy izy, Petera tao anaty lakana. Rehefa nahitan' Jesosy izy tery, dia ozy izy Jesosy matsy anazy hoe avy. Dia tamin'ny tamy izy tsy nisalasala nandeha, fa izao nandeha izy dia vao ny foavariana dia letika. Petera zany tsy teny hoe mahay milomano sa tsy mahay milomano, fa raha en principe ny olona marin na olona mpandranto ohatrany hoe mba tokony hoe mba mahay matsiaky letika e, ohatr'izay tsy vato alatsaka. Fa ny ao ambadika tiako tenenina amin'ilay izy hoe tsy niteny samy Jesosy izy hoe apio Jesosy eo, fa inona ny tenenina? Jesosy eo vonjeo raha mbola misy fihetsika zany atao anatintsika na hoe fandresen-dahatra hoe Jesosy eo apio dia mbola misy paranao quelque part. Ohatrany hoe mbola miteny zany ianao hoe mavita an'ity fa ty Jesosy apio fa za sady manao ny anjarako dia Jesosy koa anao ny anjarany. Fa tadidio fa tsy izay ilay izy, fa Jesosy raha tsisy an' Jesosy sika dia tsisy dikany. Raha tsisy an' Jesosy sika dia tsy voavonjy zany. Zavatra rehetra ataonao zany dia tadidio fa tokony vonjeny Jesosy ianao amin'ny zavatra rehetra. Dia izay ny partage vetivety natao dia hiaraka hitsangantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny, dia mino fa nandray zavatra sika tao anatin'izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny teny izay nalefanao taminay. Dia mipetraka eo amin'ny toerana izay Jesosy hoe tsy mahefy ninona tokoa vao misaraka aminao amin'ny fotoana rehetra, ninona zavatra ataonay dia te hitombo izay isan'andro ray misaotra ny amin'ny fampatsiahivanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny famindraponao Jesosy mbola tianay ianao isan'andro. Dia vonjeo foana izay Jesosy amin'ny fotoana rehetra mba ahafahanay mandroso, ahafahanay mahita, ahafahanay mandeha araka ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra ray. Ianao rery ihany dera sy Lazara voninahitra mandrakizay makasitraka ray eo. Amen. Alleluia. Hiara hipetraka tsika tompoko. Dia mbola monona ny fiadanan'i Jesosy Kristy eo amintsika tsirairay avy indray androany dia voninahitr'Andriamanitra irery ihany ahafahako mitsangana eto izarany hafatra, izaran'ilay teny fiainana, tsy teniko, tsy tenina mpanompon'Andriamanitra fa tenin'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ataontsika hiaraka hivavaka ary. Jesosy amin'izao fotoana izao misaotra anao, izay misaotra ny amin'ny teny efa nomenao nalefanao tamin'ny teo ambavan'ireo mpanompo maro izay mety hoe nifandimby teto na ny androany na ny omaly na ny tamin'ny fotoana na nomboan'ny fotoana teto Jesosy. Dia amin'izao fotoana izao Jesosy mbola maniraka mpanomponao ihany ianao hiteny ny hafatrao Andriamanitra izay tianao lazaina aminay partage fohy Andriamanitra fa mino hoe andray zavatra foana izay rehefa amin'ny fotoana ianao miteny dia Jesosy sokafanay fonay amin'izao fotoana izao hidira ny teninao Andriamanitra tena hoe iaino fonina iaino anao zay Jesosy dia tsy iaino fotsiny ihany fa vonina ankatoy ihany koa. Amen. Amen. Ny hafatra fohy tiako zaraina ho antsika rehetra satria za koa mandray. Dia izao hoe ao amin'ny Korintiana faharoa 2 Corinthiens 5:20. Dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo. Amen. Izay ny ten'Andriamanitra nomeny rehefa voatendry aho maly hoe mizara manao partage eto androany dia izay ny naneriny foko hoe teneno ny oloko, teneno mihavana amin'Andriamanitra. Mety efa be dia be ny ten'Andriamanitra teto, tena nisy fahabebana, nisy tena hoe teny nanova fiainana. Fa izao hoe indraindray tsika zatra mandeha amin'ny fahazarana. Tsy haiko hoe tonga teto tsika mety hoe tsy fantatra hoe inona motivation tao anatin'ny tsirairay avy, tsy ampanangatana na andro hoe inona motivation anao tonga teto, fa mino hoe mangetaheta daholo tsika tsirairay avy. Anisan'ny tentsika foana rehefa mivavaka hoe Jesosy rehefa hitreto izay dia aka tsy taka nidiranay teto, nivoanay eto androany. Fa indraindray ilay izy lasa vavaka fahazarana satria indraindray tsika mitoetra tsika niditra teo amin'ny fotoana anankiray
dia indrayntsika faly ohatrany hoe etaetan'ny-po be mandray teny maheny teny fa rehefa mivoaka eo tsika indraindray dia tsy miova amin'ny fiainantsika mbola ilay toetra nentsika niditra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ihany nentintsika mivoaka omaly tao anatin'ny toriteny lazainy mpanompon'Andriamanitra dia nakasika avy ana ilay tantaran'ilay jiolahy anankiray teo akaikin'i Jesosy hoe tamin'ny fotoana ora anankiray izy ora farany niova ny fiainany niova ny antom-pisinina dia tao anaty minitra vitsy segondra vitsy azy izy rehefa mifanena marina tamin'i Jesosy Kristy amen zasenao konkoa tsy hoe tonga tentsika mety nisy efa nanomboka tamin'ny hoe 5 andro lasa 3 andro lasa 2 andro tonga eto dia ny ao am-pony Jesosy hoe tena ho vita fihavanana marina amin'Andriamanitra tsika senao miala eto tsy misy fakofako-piainana mety tsy ankasitrahan'Andriamanitra tsony hoe vita ny fotoana androany arivo tapitra ny fotoana androany arivo ny fotoana mety tapitra mety atsiarovako an'izay olona anankiray zay hoe zaho izy rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy te hivoaka tsony fa te hiteny aho izy tongafa amin'izay Jesosy dia nefa tsika tsy afaka manery an'i Jesosy an'izay hoe terentsika Jesosy satria hoe eo any mety fa men'Andriamanitra lesony tsika dia ny lesony iny mbola tian'Andriamanitra nadinana tsika rehefa mivoaka eo tsika dia mila afaka examen zasenao amen dia izao ny ten'Andriamanitra izao ny ao anatin'ny zavatra niraisiko tao anatin'ny ten'Andriamanitra hoe mihavana ozy izy amin'Andriamanitra ianareo ny fihavanantsika amin'Andriamanitra dia tokony hiteraka fiovam-po tahaka an'ilay jiolahy tahaka an'ilay vehivavy anankiray nentin'ny olona nentin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna ho toram-bato teo anatrehan'ny vahoaka sy ny teo anatrehan'i Jesosy fa rehefa teo ny fanatrehan'i Jesosy Kristy dia niova ny fiaina mifantatsika tsara hoe ahoana ny lalany zoran'iny vehivavy tratra ny jangajanga iny rehefa tao aoriana ny fanenany tamin'i Jesosy androany koa Jesosy te hiteny aminasy aminao hoe ndao tsika hiova ndao tsika hanova ny fotsika hanova ny toe-potsika hanova ny fiainatsika hanova n'izay mety hoe tsy manina ny ampitsika rehetra izay mbola tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay mety mbola mampalahelo an'Andriamanitra te antany antsika Jesosy amin'izao fotoana izao hoe tena vita fihavanana marina amin'Andriamanitra ve zasenao sao dia fahazaranao fotsiny ihany sendra atosiky ny mety hoe filany nofo ihany ny fiovam-potsika dia tena hoe ny fiovam-po sy fiovam-piainatsika dia mifamatotra mandrakizay atsika amen ny eto ambony tany efa averina foana ozy ny tenin'ny Paoly izay hoe mahasoa atsika ny teny averina naveriny Jesosy impolo ao manjato eto ara dia miteny foana hoe mandray foana misy raisiko matoa averiny Jesosy na mpanompon'Andriamanitra firy mifanena aminao iny o Jesosy efa henoko tary izany mba tsisy hafahafan'izany ve mba sisy karazany hafa indray fa matoa averiny Jesosy aminao dia mety amintsika tsirairay avy mety mbola tsy afa-panadinana tsika zasenao tsy fantatsika izany dia izao hoe te hiteny amintsika androany Jesosy hoe tsika tsy ho faly fotsiny hoe andova mandrakizay izay vonina mandesy ny sisa izao fatompoko fa izao hoe le mandrakizay andraindray tsika mifamatotra amin'ny toetratsika sy ny fiainatsika androany matoa tsika senao nomeny Jesosy androany anio nomeny tombo manokana zasenao androany dia mbola misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina andraindray mety mbola mety tsara ny version atsika androany izao tsika mitsangana eto izao tsika hoe ohatrany efa tsisy pentina mihitsy ane Jesosy ohatrany tsisy pointsony mihitsiny mety izany ny fieritreretantsika amin'izao fotoana izao fa Andriamanitra te hiteny hoe mbola misy zavatra tiako amboarina kely mety tsy eritreretintsika ilay izy indraindray koa izay mandra-pahatonga ny fotoana eviko tiako ianao tena amin'ilay ilaiko mihitsiny tena amin'ilay tiako mihitsiny ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 70 Salamo 90 10 Salamo 90 10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
70 taona no androny taonanay ary raha tahiny mateza aza izy dia 20 taona nefa fahasasarana zava-poana voninay fa mielina faingana zany ka lasa manidina izahay tena mampisaina reto zany ten'Andriamanitra zany hoe ny androntsika ety ambony tany avery ny mpanompon'Andriamanitra foana hoe mandalo mielina ohatran'ireny voninkazo ireny tena hoe mivelatra tsara amin'ny maraina fa rehefa tonga ny hariva malaza dania amin'ny masoandro dia malaza mety ho faty mihitsy ary dia mielina sy mandalo ohatr'izay ny androm-piainantsika ety an-tany fa ny mandrakizay manam-piafarana ary mandrakizay tsika tsy hoe miracle tsika hoe nandray an' Jesosy dia tonga dia batain'Andriamanitra any tsika fa mamaky ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany tsika mamahy mandalo épreuve mandalo zavatra sarotra mandalo ohatran'ny olona rehetra fa tsika fotsiny mampiavaka antsika manana an' Jesosy dia le fananantsika an' Jesosy tokony manova fiainantsika manova toetra amen alleloia misy tantara anankiray izay hoe mpanjaka tantarana mpanjaka anankiray dia rehefa te hitsapany tovolahy anankiray teo amin'ny tanàna teo amin'ny fanapana nisy anazy izy dia teo amin'ny fanjakany dia niantso anazy izy hoe tenenanao izy te hitsapa zany izy hatraizany fahaizan'ity tovolahy ty sy ny sisa dia ozy hoe ohatrany ahoana ozy izy faharetan'izany mandrakizay zany mantsy an'le tovolahy dia ozy izy le tovolahy hoe mpanjako avy any lavitra any izy dia any amin'ny toerana lavitra be any izy misy ohatrany hoe montagne ngeza be tendrombohitra lava be izy dia ny tendrony montagne iny izy mitovy amin'ny mipaka eny amin'ny ino moa zany le sommet le mipaka ery amin'ny rahona ozy izy dia rehefa mipaka eny izy endrika ohatrany hoe endrika volamena aniny zany io tendrombohitra io dia zao ozy izy isa-taona indray mandeha isa-taona misy voromanidina ozy izy anankiray fa tsy be dia be tonga makeo amin'io tendrombohitra io dia rehefa tonga eo izy io voromanidina mitsemboka indray mandeha ihany fa tsy be dia be rehefa mitsemboka indray mandeha isa-taona imaginenareo le izy hoe indray mandeha isa-taona ny tonga eo le voromanidina dia taona zany vao lany satria hoe rehefa tapitra lan'io voromanidina io izy io montagne io dia ohatr'izay ny 1 segondra mandrakizay eritreretinareo ny zany tsy manam-pahataperana zany andro 4 taona zany zay vao tapitra io nefa zany ary mbola hoe tantara ihany fa tsy marina satria misy tenin'Andriamanitra milaza hoe ny any amin'ny Petera 2 toko 7 angambany safady indrindra mba afaka fisihana kely Petera 2 toko 7 ny 9 Petera 2 toko 7 ny 9 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona ary ny arivo taona toy ny indray andro amen zany hoe le teny teo ohatrany tsy resy lahatra le amen teo no nanganareo zany hoe le tantara teo mety hoe indray mandeha isaky ny 100 taona ozy izy le voromanidina ny tonga eo fa izao ny tena marina dia any mandrakizay tsy misy minitra tsy misy segondra tsika eto mivoafetra an'izany fa mandrakizay tsika tsisy dia noho ny zavatra kely eto amin'ny nofo eto ambony tany mandalo sy miserana ve tia nofotsika ty no andeha anary atsika any mandrakizay anaritsika mandrakizay zay fa noman'Andriamanitra ao atsika andao tsika tena hoe andin-tena andao tsika tena hoe aka fotoana manokana tena hoe hijery hoe Jesosy sendra misy toetrako mety hoe mirahira raha misy manontany hoe efa voasoratra ny danitra ve ny anaranao raha vavy sy ny sisa za efa any ka za efa sirahano any nefany tena hoe indraindray nitoetra atsika ozy ny ten'Andriamanitra hoe ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa ny fahotanareo izy niantsana mampisaraka anareo amin'Andriamanitra fahotantsika io toetra atsika kely tsy mety io mety ozy tsika hoe teto ny pasteur malany teny hoe péché mignon
Ndraindray mahafatifaty kely. Ohatran'ny hoe laingalainga masina kely. Ohatran'ny tsy maninona ny hoe mibebaka indray rehefa avy eo. Fa ny tenin'Andriamanitra hoe io fahotantsika kely io rehefa fahotana, rehefa zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia manary atsika foana, mamono ny fanahintsika foana, ary rehefa miteraka rehefa misy fahotana kely anankiray ohatran'ny hoe lainga kely iray fa lasa misintona atsika foana, andao anota dia mitatra rehefa eo dia avy eo tsika tsy tonga saina eny an-dalana eny fa nefa rantsika ohatran'ny etambavaka pasteur ohatran'ny maimainy izany nefa ilay zavatra kely azontsika iny na tonga atsika maty ara-panahy, na tonga atsika tafasaraka amin'Andriamanitra, mahatonga atsika lasa tsy vita fidy, lasa ohatran'ny hoe raha netrety efa nandrain Jesosy tsika efa tafaray tamin'Andriamanitra dia lasa tafasaraka amin'Andriamanitra indray. Tao amin'ny Sahedena tamin'ny Adama sy Eva tsy nankatony tenin'Andriamanitra, tsy nanaraka ny direktivan'Andriamanitra dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ireo. Fahotanany tsy fankatoavana, fahotanany tsy fanaratsika an'izay toridalana omen'Andriamanitra atsika amin'ny fiainana, manary ny mandrakizay atsika izany. Fa andaontsika androany tena hoe isaina. Jesosy sendra efa diso lalana, sendra misy zavatra mety fihiniko ato anatiko ato, sendra misy zavatra mety hoe tsy hitan'ny olona, tsy hitan'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy hitan'ny olona eo akaiko, mety hitan'ny olona manangatanana be, midera be, tena hitan'ny olona mandohalika. Fa sendra Andriamanitra mahitany ao anatiny fotsika mbola tsy mety any ianao e. Raha tonga tampoka izy, raha tonga tampoka anie Jesosy, ianao mbola tavela ao amin'ilay toetra tsy ankasitrahany iny. Misy tenin'ny Paul izay tena anisan'ny mahatonga saina anala izy le hoe izay manao azy efa mijoro tsara hozy izy aoka hitandrina mba tsy lavo. Taloha mantsy nieritreritra hoe za rangahy rehefa nandray an'i Jesosy za efa converti, efa nateraka indray dia efa any ny anarako, tsisy mamafa an'io tsony eo, tsisy iny za efa assuré dia afaka manotanareo manararaotra ny fahasoavan'Andriamanitra, manararaotra ny famindram-pon'Andriamanitra. Fa tena hoe matoa Andriamanitra ny teny an'iny tenin'Andriamanitra iny hoe izay manao azy mijoro tsara hozy izy aoka hitandrina mba tsy ho lavo. Mety lavo ianao, tsisy hoe za be ositra be, za efa ianona mihitsy mpanompon'Andriamanitra ny ositra, zao mihitsy ny biso azonareo. Tsy miankina amin'izay ilay izy fa miankina amin'ny fijoroanao, miankina amin'ny fankatoavanao ny sitrapon'Andriamanitra. Androany tena hoe ndaontsika tena andiny tena hiala etsika raha rivo tapitra ny fivoriana. Misy hira izay hoe ny hira mety tapitra hozy izy ohatran'ny hoe vita entina fa na dia entina fanafana fo fa rehefa hiatrika an'ilay fiainana amin'izay manomboka karapitso ahoana ny toe-ponao, ahoana ny fankatoavanao an'Andriamanitra. Ndaontsika hiverina amin'ilay fitiavana marina, ndaontsika hiverina amin'ilay fitiavana voalohany, andaontsika tena anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay ny olona ampiakariny Jesosy Kristy izy olona madio tsisy pentipentina ny akanjo fitafiam-panahiny. Ndaontsika tena hitandrina ny akanjo-panahintsika tsirairay avy mandra-piaviny Jesosy Kristy any amin'ny ranonlanitra. Rehefa mivoaka antsika tena hoe tena raha niditra teto ianao mety hoe zakotra n'olona mbola kizitikizitina izay. Tamimaly alohan'ny hamaranako anazy tompoko, tamimaly rehefa nandeha teto dia vavaka ho amarary pasteur. Dia izany zavatra tsapako izy hoe tsy diso akory ny olona hoe nijoro vavolombelona izay nataon'i Jesosy izy, ny amin'ny fanasitranany amin'izay nataon'i Jesosy. Fa zaho zay za moa tsy afatsangana teo, tsy fa ozy hoe mbola tsy fotoanan'i Jesosy izany. Fa ozy hoe henoko mihitsy hoe teo apetrahana teo dia nitenenin'i Jesosy hoe ianao misy toetranao ohatra ity tena tsy mety aminahy. Na vesatra fa rehefa mipetraka teo dia tena henoko hoe nitsiny Jesosy tamin'ny alalan'ny tem-pantsiana, teny fiainana izay niteneny teto hoe ianao miteny ianao mety hoe mihevitranao mijoro ohatra izao fa tinge tsy ankasitrahako tinge mampalahelo anahy dia tena mitomana, tena Jesosy menatra anao fa mahafinaritra dia izao hoe Andriamanitra tsy mitana heloka fa Andriamanitra rehefa mahatsiaro tentsika androany hoe za Jesosy za le kizitina iny, za Jesosy mety hoe tsy hen'ny olona fa mety mbola miteny ratsy ao ambadika ao, za Jesosy mety be kizitina, mety tsy manam-pitiavana mihitsy, mety mankahala tsy fantatro, mety mijangajanga. Fa raha androantsika ny tapa-kevitra dia misy famindram-po mbola vonona ho anao amin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia farany indrindra tompoko hoe zavatra anankiray indraindray tsika hoe manaty vavaka dia hoe Jesosy
osy apio afana masina apio iala amin'ity toetrako ity faraky ny teniteny zay faniretsika foana hoe ndraindray tsika tsy mila manavesatra mpanompon'Andriamanitra hoe tambavaka iala amin'ity toetrako ity fefa hoentiko ambavaka foana fa ndraindray décision no raisy tokony ho raisitsika fanapahan-kevitra fotsiny satria tamin'ny fotoany Adama sy Eva rehefa teo amin'ny Saedena dia nomena tsy marionnette nataon'Andriamanitra noforonin'Andriamanitra voalohany teto ambony tany fa olombelona nomeny saina marionnette commandiny olona hoe tia indray alaivo tia makary fa zasy ianao nomen'Andriamanitra saina vatana fa na afaka mandinika zasy ianao rehefa afaka mandinika zasy ianao nomeny ozy ny ten'Andriamanitra hoe nataoko eo anoloanao izy izy ny fiainana sy ny fahafatesana nomeny torolalana fidio ny fiainana ozy izy dia ho velona ianao amen zany hoe ndraindray tsika tsy mila dia ametraha-tanana be sy délivrance be fa andao fotsiny tsika andray fanapahan-kevitra ankatohan'Andriamanitra anaraka ny direktivan'Andriamanitra anaraka ny teniteny rehetrarehetra zay nomeny mpanompon'Andriamanitra teto andao tsitsy atsika hoe tia ohatra za ohatra tsy dia allergique karoty dia ohatra ny ahifiko ny karoty fa nena lenako sy matavy iny ihany tiako fa andao tsika hoanitsika tao hoe anazy vao misy teny milatsaka teny mpantsiana dia sambory tena sambory anova ny fiainanao dia mahereza daholo tompoko dia aokontsika samy andiny tena amin'ny teny rehetrarehetra zay mbola omeny Jesosy eto mandra-pahatonga ny fotoana zay iverena antsika indray any amin'ny toerana zay niangatsika avy dia voninahitra ho an'Andriamanitra ireny taontsika hiaraka hivavaka hitsangantsika tompo Jesosy Kristy rainay zay ny an-danitra tena hoe misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao satria Jesosy fitiavana ny ao ambadiky ny teny rehetra zay omenao anay tem-pantsiana Jesosy satria ny zanaka tiana ozy ianao no anarina misaotra Jesosy ny amin'ny mpanomponao tsirairay avy zay mbola ho atsanganao mbola ho ajoronao eto hiteny fiainana zay omenao anay tsirairay avy ampianaro zay Jesosy isan'andro ay andiny teny ay andray décision ay iaino fitorodalana fanainao masina ny amin'izay toetra ny amin'izay toe-po ny amin'izay tsy zavatra ataonay Jesosy mbola tsy ankasitrahanao aoka zay Jesosy manomboka androany tsy mbola akasaina be hoe anapa-kevitra ve sa tsy hiala amin'ity fahotana ity fa tena hoe manomboka androany Jesosy dia andray décision zay ny iova satria tena hoe izany filazantsara marin'Andriamanitra dia le fiainanay niova le zay miova fomba mety hoe tsy nankasitrahana taloha Andriamanitra ho amin'ny toetra amin'ny fanahafana anao Jesosy Kristy dia amin'ny anaranao Jesosy ray masina velona avy Nazareta no andratana an'izany vavaka izany alleluia amen petraka isika tompoko alleluia falmerabatsika amin'ny anaran'ny tompo manona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy tena nandritry ny fotoana larobia lakamisy zoma sabotsy lahady betsaka ny zavatra voaraintsika teto amen zay zany le hoe miditra garage rehefa miditra garage ianao dia amboarina daholo ny zavatra tsy mety rehetrarehetra dia andeha indray rehefa avy eo misy zavatra mialohan'ny andehanana dia misy zavatra tiako mba zaraina amintsika hoe omeo lanja Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 4:20 ny andiny voalokatra amin'ny fahafito novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana tamin'indraika nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka amin'ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy ary izy naniraka amin'ny mpanompo ny antso azy izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy neto avy ireo dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy nanao hoe lazao amin'ny efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko efa voavony ny omboko sy ny nafahako ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra koa makanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo nefa tsy nahoany akory izany fa samy lasa nandeha izy nanankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho any amin'ny varony ary ny sisa ny sambotra amin'ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy ary dia tesitra ilay mpanjaka ka naniraka miaramila dia nandringana izany mpamon'olona izany sady nandoro ny tanànany jereo tsara ny fampianarana izay nampianarin'ny tompo teto hoe Andriamanitra dia mamelanja izay ny vidiny foana ianao zao ny vidin'Andriamanitra
dia indraindray ianao mieritreritra hoe zara tsy mpendraikitra koriko ohatrany hoe mieritreritra ianao hoe izy eo mason'Andriamanitra ve fa ny an'Andriamanitra rehefa zanany ianao a dia sahirana aminao foana izy misy plasy ngeza be foana ao am-pon'Andriamanitra ho anao fa indraindray tsy fahafantarantsika an'izany a mahatonga antsika manaonao foana indraindray rehefa ao an-trano ohatra ny mpianakavika ohatrany hoe mahatsapa tsy tiana izay ny olona anankiray a dia ohatra mana tendance higafy izy na hanao zavatra hafahafa satria izy mieritreritra hoe tsy tiana na midongy na mamotika an'izay azony pitehana eo zany fa rehefa fatany kosa nefa izy fa tiana dia ohatra ny vao maika izy endry be zany tena hoe ohatr'izay dia ohatr'izay mihitsy ntsika eo amin'Andriamanitra misy fotoantsika ohatra ny mahatsapa hoe fahazarana dia hivavaka fotsiny satria sao dia maneno ny trompetra dia very eo kanefa ny adinontsika hoe Jesosy ange tena misahirana amintsika teto zao dia zavatra nitranga tato amin'ilay teny vakitsika teo dia efa nanamboatra zavatra izy ho an'ilay olona nasainy ny fiainanao nge efa nalamin'Andriamanitra daholo fa tsika indraindray mbola miazakazaka mitady agosy droit tsy tiako tenena tsy hoe tsy hiasa tsony ianao fa ohatrany hoe misahirana ambony no hisahirananao ny sitrapon'Andriamanitra dia jereo tsara fa ireo olona variana misahirana dia tsy afaka melanjan'Andriamanitra izany andana tsovy ireo ozy izy naniraka mpanompo Andriamanitra reny temy be dia be ny resahana tamintsika rehetrarehetra reny Andriamanitra te hitondra antsika eo amin'ilay toerana mahafinaritra mba hakafizantsika azy matetika tsika variana hoe Jesosy ve dia hijery anahy dia lasa ambanimbany ny lanja omentsika an'Andriamanitra dia ambava fotsiny sisa ilay hoe God first na hoe Andriamanitra amin'ny voalohany fa lasa le zavatra ivelany aloha izany hoe ilay zavatra eto tany dia alay fisaraitsaina nge hoe tsika zao hoatsika ohatra ny hoe avy any an-tanà zany na eto Mahajanga dia misakafo atsy amin'ny cantine atsy dia ianao zany androany tsy eritreritra mihitsy hoe anontany ohatra zareo hoe manahoana ny laoka rapitso keno ariva tsy ho rapitsoko ina moa ny idiranao amin'izay laoka rapitso antsony dia jereo tsara fa indraindray adinontsika mieritreritra ny lanitra fa eto amin'ity fiainany ity nefa ianao tsy hipetraka eto mandrakizay dia eto ny tena mahasahirana anao ahoana ity ahoana ny andanako ary fa tsy tena mahasahirana anao ilay hoe ahoana ny fiainam-panahy Jesosy anefa efa namboatra zavatra tsara be ho antsika any amin'ny Jaona 5:10 any andiny fafito izy raha miray amika anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao izay tianareo izy ninonninona fa omeko anareo zany fa zao ohatrany tsy te hoany amin'ilay tena iray amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra aloha voalohany fa mbola te hijery ny raharahan'ny tany ihany dia nefany tsika nge tsy hipetraka eto mandrakizay aza variana eto ianao izany mahatonga antsika mampianatra hoe aza toriana loatra ny fitadiavam-bola na zavatra ohatr'izany ety ambony ety satria ianao nge tsy hipetraka eto mandrakizay tsy hanangana zavatra eto be da be eto tsika hitoetra mandrakizay fa mandalo tsika ny eto ohatra tsika ilay mandalo eto reny dia raha riva rapitso zao andeha daholo dia tsy mankety tsony ianao rapitso fa efa any an-dalana dia ohatr'izay ilay izy aza dino ny sitrapo ny asa ny firaisana aminy ataovy tena tsapanao am-ponao mihitsy hoe Jesosy ianao voalohany taty zao tsika tena hoe retraite moa zany dia tena hoe navela daholo ihany aloha ny zavatra rehetra dia tena natsapa fiadanana ianao renao mihitsy ny fiainam-panahinao hoe tena fa zao afaka tazomina izany zavatra izany tsy tokony ho adino fa manana ny vonona ho antsika foana Andriamanitra ary efa manomana ny tsara ho antsika izy efa voavoatra ozy izy izay teneny teo ho an'ny tanora tokantrano ve efa misy anjara vadinao any aza mieritreritra mihitsy anao hoe lasa nitsy le lehilahy nieritreretiko na le vehivavy nieritreretiko matoa iny tsy lasanao dia tsy anao iny izany dia indraindray ianao tena reraka eny am-panidinana eny miaraka amin'ny tompo satria misaina ianao le eto tany foana fa zao Andriamanitra efa manana vonina jereo tsara ireo olona natsoina rehetrarehetra hoe atsoa ireo ozy izy fa efa vita ny zavatra rehetra ohatran'izany tiany ampitaina amin'ny sasa ianao androany hoe avivy efa vitany ny zavatra rehetra
fa miandry ianao inana sisa dia jereo fa ozy izy ny baiboly tao variana vatra variana makaiza zay tsy afaka ho any amin'ilay voavoatra io ngely ataontsika tsy afaka ho any amin'ny fanatrehany tsy afaka hanana firaisana amin'Andriamanitra fa mbola vahirina misahana amin'ny fiainany tany aza dino fa Jesosy ny teny an'izao tamin'ny mpianana hoe hatramin'izay niarahanareo tamiko izy nisy nampahory anareo ve jereo fa matoa Jesosy samy teny izany tena name izy tena nanomana izy na nyainy aza nomena ianao zao rehefa efa fiteny foana moa zany hoe rehefa milalao an'ilay zanaka kelinao iny dia andrekaiko eo zany sombony haiko hoe tsy afaka miteny mihoatra izay ianao satria izay ny tena marina fa Jesosy raha vao mijery anao dia izy way io ilay solon'ny haiko satria mame foana izy nameny rehetra ho antsika izy adinontsika fa efa manomana ny tsara indrindra antsika izy efa ela be Andriamanitra ny sainany hamonjy antsika fa ny prioritaire antsika indraindray momba antsika dia lasa tsy mifanena ilay izy fa rehefa Andriamanitra ny ataonao voalohany dia mifanena amin'Andriamanitra ianao mpianatra momba ny Zakaiosy pastera teto hoe lasa mivadika ny fijorona vavolombelona fa Zakaiosy tena niomana izy hoe tena raha mba metrano atao traniko io lehilahy io dia navelany ilay zavatra rehetra dia mifanena amin'ny fony Jesosy Zakaiosy Jesosy te hijery an'ilay fonao foana satria izy efa nanamboatra ny zavatra rehetrarehetra ao Mateo 2:20 ao ny 9:5 ihany le toan'ilay teo izy dia hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra amin'ny fampakaram-bady fa nefa nasaina no tsy mendrika ko makanesinareo any amin'ny sampanan-dalana ary izay hitanareo dia asao hoany amin'ny fampakaram-bady hitanareo efa vita le izy dia le olona nasaina tsy tonga le efa manana ny Jesosy dia andao indray anao kroazady ary any am-bory indray satria any zany le misy an'le tsy nainvitena dia ireo atsoina ozy Andriamanitra dia jereo ne tsy haiko hoe mety isan'ireo tsy natson'ireo zasenao fa hoe noho ny famindrapon'Andriamanitra dia natsono foantsika hiditra amin'ny fampakaram-bady asa atao tsinitsinino zany atson'Andriamanitra zany andaoka antsika izy saina hoe io écran be io zao dia mitsangana tsirairay eto zany tsika za zao voalohany ohatra dia apotra eo daholo zany hoe efa teraka dia efa nianatra nandeha mandrak'androany fa miteny ianao fa tonga dia nandray tobila dia lasa nody tsy tafa-janona eto raha zay no avoaka eto hoe iny ianao tantaranao hatramin'ny iny dia tantarainao daholo ny zavatra vitanao rehetrarehetra tiako tenenina dia zao hoe ratsy daholo fa rehefa tonga Andriamanitra nitady antsika dia ohatra mba olona tsara reny ery tsika dia zao andao omena lanja izy omeo lanja ny fanoloran-tenanao aza tsy rarahina ny fanoloran-tenanao fa tena omeo lanja Andriamanitra mifidy anao rehefa nandeha io teny io dia zao nisy akanjo nisy olona nitondra akanjo teo efa nitenen'ny pasteur Tina teo rehefa tohizana vakianao io any an-trano dia zao gaga be Andriamanitra nahita hoe way reto le olona natsoina tany nefany tsy mba nitondra ny akanjo anaovana fampakaram-bady zany hoe magaga koa zany Andriamanitra miantso izy daveo mandroaka indray dia toa dia ndroany le lela lasa ianao mandeha ozy izy fa tsy mendrika ny akanjo tokony anaovana fampakaram-bady aza velenao le voaroaka inona le akanjo nitoeponao tonga eto amin'ny fanatrehana ihany fa tsy hoe tsy ho eto hafa foana ny eo anatiny tsy mba vonina ny iova tsy mba hoe za ty Jesosy tena fa maninona no fidinao za tena mitenanao fa be da be zao ny olona any amin'ny rehetrarehetra ny te hanatrika an'izao fotoana izao nefa maninona ny zasenao ny tonga eto dia ianao zany le nasaina tonga eto nefany ao anatin'ny sainao mbola zavatra hafa ihany mbola heritreritra vao mahita olona ray ay tiako le tsy tiako ty iny le akanjo maloto ifatandremo maninona ianao ozy izy Andriamanitra natsoina tato nefa ny akanjonao maloto tsy mendrika hiditra atao amin'ny fampakaram-bady tsy nitondra akanjo mendrika an'ilay izy dia teny amintsika hoe asa dia manao fahazarana loatra tsika fa rehefa mba ho eo amin'Andriamanitra ihany dia tiamboary ny akanjonao diovy fonao mba makatozy izy ny pastera teo any an-trano ngentsika samy manao izay tiatsika fa rehefa eto aloha hoe mitsangana ianao amin'izao dia mitsangana amen zavatra kely be zany anaovy le akanjo diovy ny fonao hiditra atao amin'ny tempolin'Andriamanitra ihany tsy maintsy hiditra ihany ene kanefany tsy manao an'le akanjo tokony ho izy manomboka androany hovainy akanjonao hovainy akanjo ny fonao hovainy akanjo ny fisainanao
ao atokantrano rehefa mba hoe manaiky ny lehilahy ny vehivavy aloha ny lehilahy dia mba ataovy izay ianao nge tsy matara manao an'izany izay le manova-kanjo ampianariko antsika tsara le izy amen eo amin'ny fiainana zany a misy fotoana amin'izay anapahanao hevitra hoe Jesosy a tapitra izay no nyzazaoko a fa manomboka eto dia miaraka aminao amin'izay a dia rehefa miaraka aminao dia tsy mitondra anao fa hoentinao ahoana ny afantaranao fa hoentin'Andriamanitra ianao hoentiny teniny rehefa miteniny teniny hoe aza makala dia aza makala ianao rehefa miteniny teninareo lehilahy tiava ny vadinareo alefa so daholo ndana mianatra raha tsy mahay ny atao hoe lehilahy tia ny vadiny tsy fitenenana je t'aime akory miasa saina avy ianao fanahany io vadinao io inona ny karazana fitiavana mba asehonao an-trano ianao le modely sanga ny data tsy vaovao voalohany fa intercession aloha fa tsy voatonga an-trano dina lazainy raha joelina hoany tsy ny lazainy président fa inona lazainy Jesosy zany aloha le izy misy dika ny dola nefa zany teny zany a za mihitsy ny tsy tiavako an'ity sekoly dia hay mbola misy any taty amen hovaina akanjonao rehefa miaraka amin'ny Jesosy a dia hovaina amin'izay ny akanjo hovaina amin'izay ozy izy ny pasteur tiana teo hoe aza atosika le karoty ozy izy fa hoano aloha ohatr'izay ny tenin'Andriamanitra aza misy ariana fa hoano daholo aza atao tsinitsinina na loran'i Jesosy tena ho antsika teo ambony azo fijaliana Andriamanitra manana toerana ngezabe zao ambony asinanao fa zao ataovy miomana foana ianao andray anazy Andriamanitra nge tia antsika fa rehefa tsy nanao le akanjo dia navoakany Andriamanitra fidy olona foana manjaka androany fa zao rehefa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra tedaviny dia ahongany jereo tsara zao Saoly a Andriamanitra no fidy azy dia anao zao mety hiteny hoe mpamina ny sandoka Andriamanitra mihitsy mifidy any Saoly ozy izy atao mpanjaka fa zao nitezain'Andriamanitra teny ohatra n'asy ianao nampianariny ny mpanompon'Andriamanitra zao fatao rehefa ohatra zao dia zao ohatra ny tsy te hoentin'Andriamanitra fa te hoentiny tenany dia iny fa nanao izay tiany dia rehefa nanao izay tiany dia narian'Andriamanitra amin'izay zany hoe mba mifidiana ihany nefa tsy mendrika an'ilay fifidianana dia ohatr'izany koa ilay virjiny dimy adala dimy endry samy virjiny samy fidiana samy tonga teo amin'ny fanatrehana daholo fa misy ny adala dia misy ny endry aza velalinao ilay adala rehefa samy fidian'Andriamanitra dia zao aza variana inona mavoan'ireo olona very reo avariana amin'ny sahana ny zavatry ny tany io ny ambony aloha ny dimy endry variana amin'ny saina hoe ahoana ny atafiakatra amin'ny fiainam-panahy ahoana ny ampitombo anahy fa reto variana amin'ny lalao aloha ndeo lalao aloha mbola tsy fantatra amin'ny fiavian'i Jesosy mbola tsy teraka dadabe anay fa maty efa elabe nefa ny tena fa hoavo ny zao Jesosy zao indraindray ohatra izany ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia iny ianao dia tsy mieritreritra mihitsy ianao hoe ay raha zao dia zao moa zany Jesosy ny tonga dia ahoana fa zao a dinio foana hoe misy ny atao hoe virjiny dimy endry dia misy ny adala le endry a miomana foana ohatra antsika izao zao tena tokony andalana any amin'ny piscine mihitsy zao fotoana zao mihitsy zao mety amintsika raha maolona fa zao lasitsika mifidy aty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sady ato nagaga mihitsy hoe tsy isy ventilatera ny ariana fa eto aloha eto ihany misy tena mafana zany ny tiako tenenina kanefa dia zao tonga isika hianatra ny tenin'Andriamanitra aza veloveromainja ny sakrifisy zany nanao sakrifisy sika ny ala tany amin'ny toerana izay nisy antsika tany na fohy ny zavatra rehetra tany tahaka ilay virjiny dimy endry dia zao tehirizo le izy Jesosy a tsy atakaliko vola tsy atakaliko zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao zany solika zany fa amin'ny fotoana rehetra dia ataoko volona foana rehefa mandehanao ozy izy pastera maly sa oviana hoe zao rangahy Jesosy ny tonga dia mety dia ohatra ny tsy tonga izy maly dia tsy haika hoe naninona raha tsy masina tany moa zany fa hoe zay loha tiako tenenina dia zao hoe mila miomana foana ianao isan'andro amen fa tsy hoe amin'izao ilay fotoana tiako zay nge ilay teneniko teo hoe ianao no entin'Andriamanitra fa tsy ianao no mitondra azy za zao ny tena ao tsara zao ny tena ampivavaka mihitsy zao
fa raha zao ianao ny tonga dia mety tena miteny aminao fa ozy izy ny baiboly zay hoe raha fantatry ny mpangalatra raha fantatry ny tompotrano ozy izy mpangalatra raha alina efa nitomin'ny daholo ny entany zany hoe eo amin'ilay fotoana tsy ampozonao iny mihitsy dia izay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka amboary ny communion anao amin'Andriamanitra aza vela ho very fiferahana amin'ny Jesosy tsony ianao ao amin'ny Jesosy ihany ny mahatsara anao dia ao ihany ny mety isanina saina ianao amen tehakintsika sady andraisantsika amin'ny mpanofon'Andriamanitra tahiny Jesosy daholo tompoko ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra dia Jesosy lehibe voninahitra tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo 143:10 azafady tompoko salamo 143:10 manao hoe ampianaro anao ny sitraponao fa ianao no Andriamanitro amen dia ao amin'ny Jaona toko 7 ny andininy 7 izy tsy maintsy mitombo fa za kosa tsy maintsy miena amen rehefa nirahan'Andriamanitra tsika dia misy zavatra petrak'Andriamanitra ao anatintsika tsy misy hoe olona irahana zany dia mandeha fotsiny fa tsy maintsy irahana ohatra hoe ndana mividy mofo dopaina dia mofo dopaina ny tsy maintsy vidiana dia ho antsika raha niala tany amin'izay toerana nisy antsika tantsika dia za mino hoe nirahan'Andriamanitra sika fa tsy tonga ho azy teto dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny hijoroako vavolombelona eto amin'izao fotoana an'Andriamanitra izao raha niala tany Antananarivo dia tena hoe natsapa be izay mivady ary tena hoe tena marina mihitsy hoe nirahan'Andriamanitra ho aty Mahajanga zahay tsy any amin'ny toerana hafa satria nisy toerana anankiroa ny andrasana fatatino izy ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia rehefa tena men'Andriamanitra iraka zany tao anatin'izay novangian'Andriamanitra rehefa tonga teto dia io teny io indray nentin'Andriamanitra teto rehefa nankatoa an'lay iraka ilay zavatra napetrak'Andriamanitra tao hoe zao rehefa any Mahajanga dia zao nao ataonareo mitokana ho Jesosy dia rehefa tokana ho an'Andriamanitra dia namena io Jaona toko 7 ny andininy 7 indray hoe izy tsy maintsy miena fa za kosa tsy maintsy izy tsy maintsy mitombo fa iza kosa tsy maintsy miena tena zao ilay feo heniko hoe enao tsy maintsy miena za enao diary tsy maintsy miena fa za tsy maintsy mitombo dia tena hoe tena latsaka tanteraka izay ngamba mahalaza anazy tena andritry ny fotoana tena latsaka tanteraka dia nisy fotoana namena anjara teto ny mpanompon'Andriamanitra vehivavy nentina tamin'ny vavaka fisaorana dia rehefa tonga ny anjarako taria ariana taria dia vavaka fisaorana ilay izy fa rehefa tonga ny anjarako dia tonga teto amin'izao teto mihitsy ahako tamin'izay dia rehefa niondrika dia nahita anahy tetsy eto fa mahita anahy etsy kely balitika tena ominy tena hoe kely dia io pilipitra io avo be dia ity tranon'Andriamanitra ity tsy hitako tsony reto rindriny efa mitsangany reto fa nihitatra trari ilay tranon'Andriamanitra tonga dia ary dia tena feno tsy fantatra hoe vitsy ve ny olona teto fa tena feno olona teto dia tsy nahajery tena hoe raha izay zavatra hitako izay dia be dia be ray minitra fa ny zavatra tena tonga dia tsapako be tao anatin'ilay izy dia niondrika dia na ny zavatra nyteneniko teto ary tena tsy fantatra hoe ahoana fa tena hoe ohatrany hoe teniteny fotsiny ahako tsy haiko hoe inona fa zao ilay zavatra ilay fahamarinana tato anatiko ny loharan'i Jesosy hoe avy lavitra ianao ny nalaiko ianao avy lavitra ny nalaiko dia tena hoe izay no mivoaka tato anatiko rehefa vita izay dia ohatran'ilay zakazaka kely mihitsy nitsoaka ny sitrika taria ambadika taria satria maninona satria izao marina loatra ilay teny ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy mahajoro
tsy misy mahajoro manoloana ny fahalebiazan'andriamanitra ho an'andriamanitra irery any ny voninahitra za mino fa tsy hoe ho anarery fa matoa zany tenin'andriamanitra zany matoa zany zavatra nataon'andriamanitra ho hitako zany nozarainy aminao nozarainao amintsika tsirairay avy dia izao ahita ny fahalebiazan'andriamanitra ianao tsy le ara-materialy tsony tsy le vola tsy le zavatra ilainao hoe fiara tsy any amin'ilay zavatra ilainao hoe akanjo tsara tare mbola havita trano tsara tare tsy any fa le tena andriamanitra lehibe fa rehefa tonga izay fotoan'izay dia tsy ahajoro ianao izao misy teniny vadiko izay pasteur Zokrady hoe tsika ozy izy manahoana za ozy izy rehefa raha ohatra ozy izy ka tena raha amin'izao fotoan'izao ozy izy miona amin'ny Jesosy hoe io Jesosy dia tsy haiko hoe manino ahoana dia tsy haiko mitodika amiko sy aminao fa za aloha zay indroa zay fona Jesosy indroa zay hoe miona tamin'i Jesosy tamin'ny voalohany teny an-tsena dia tamin'ny fotoana indray niainan'izany zavatra izany fa tena hoe na ny anambaran'izany raha tsy haiko hoe ahoana fa tena hoe raha tonga tena mahatsiaro zany hoe raha tonga Jesosy dia tena vonina tokoa ve za raha tonga Jesosy dia tena vonina tokoa ve satria zany ary miona aminazy tena hoe ataona mahita zany anefany tena mbola misitrika mitsoka fa tsy mitena hoe inty dia mino fa ao anatin'izany fijoroana fahavolombelona izany dia amangy antsika ny fanahy masina dia tena manentana antsika hoe enoy ny hiraka andran'andriamanitra anao aza mandehandeha ho azy andeha ho any Mahajanga hinana manga andeha ho any Mahajanga ozy mama teo hoe ny tena marina zao any amin'ny piscine nefa piscine ary fa zao zay le izy fa rehefa hitan'andriamanitra ianao dia maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao izy fa afaka tsika tompoko Jesosy tena misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao misaotra Andriamanitra ny amin'ny famindramponao misaotra indrindra ny amin'izany famindramponao zany Jesosy tompo rehefa mijoro manoloananao tokoa zay dia tena hoe indraindray menatra Jesosy satria mahatsiaro hoe tsy mendrika anao iza moa Jesosy ianao efa miteny anay foana fa tampoka tampoka efa izay tsy mety vonona Jesosy mifona Jesosy mifona Jesosy malala tompo maly ianao nanavao anay dia tena hoe mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'ny fanavaozanay anamarina anao ny teninao aminay hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra Jesosy vaovao indray zay dia andeha zay Jesosy hiaraka aminao hiazona anao hifikitra anao hibanjina anao Jesosy ary ho vonona mandraka Jesosy mety mbola hianatra foana zahay ny amin'izany hoe fiomanana zany fa tena disponible Jesosy tsy ambava fotsiny Jesosy fa dinio ny tena any anatin'ny fonay tsirairay avy ny amin'ny fahamarinana zany teny zany eto anatrehanao manao irery ny voninahitra amen. Alléluia. Dia tsika ritsangana anandresan'i Jesosy indray. Dia tsika mbola hanolotra ny fotsika sy momba antsika rehetra Jesosy. Dia tsika hiteny amin'ny Jesosy hoe Jesosy za mino anao momba na rehetrarehetra anao atolotro anao androany. Amen. Kuinjai ni mumba recha ni shaina ku bela tanana anau kuwa turia Zumina na
antonirako dia ianao iaradi naiza naiza lay anao amen nao tsiky natomay hatoky anao iaina aminy lalanao je terrifique sanao turia oh Jesus Jesus me
Asan-drato ny tananao dia mbola hanohy vavaka isika. Teneno Andriamanitra fa mino azy ianao. Miresaha amin' Jesosy dia teneno izy fa mino ianao. Fa afaka hiova hitovy aminy toetranao. Tenenao anaty vavaka feno etaeta fa afaka ny ho tonga mpamela heloka ohatran'i Jesosy ianao. Afaka ho tonga olona mifeno fahatezerany tahaka an'i Jesosy ianao. Inoy Jesosy mitondra anao amin'izany dingam-piovana izany. Sotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ampatsihivinao fa natao hiavana aminao. Ampatsihivinao izay tsy hovariana. Ankatoanao tsisy fepetra. Aneo ny fiovana iaman-toetra ao an-trano aloha. Ao amin'izay Jerosalema anendrenao anay izay vao aty amin'ny sehatry ny fanompona. Averiny aminao ny voninahitra ary tena mino izay fa zao dia zao fanomanana ny mandrakizay. Expérience anisan'ny tsara indrindra iainana miaraka aminao. Ary izany no isaorana ianao satria renay loatra fa tena tsy nisalasala ianao na naitra ny mpanomponao. Namoa azy ao anatin'ireo karazana fanambarana any anatin'ny fonao izay tsisy mahafantatra. Mba tsy ho isan'ny olona izay miazakazam-pony izay, fa ho isan'ny olona hiazakazaka hifanaraka amin'ny fankasitrahana. Sotrany amin'ny teny rehetra izay nifanesina nandritra ny fotoana ny retraite sy ny séminaire. Nisany angatahana mba ho tonga fiovana sy fiainana any anatina ireny. Raha ilaina ary mbola hiverina iaino ny reny teny reny ao aoriana izao fotoana izao mety amin'ny herinandro ambony hoe hatramin'ny farany taona, dia izy fiantraikany any anatin'ny fonay izany. Atonga anay ho resy lahatra tena te hitovy aminao. Izany ny faniriana tsara indrindra. Io ny mandrakizay ny sokafanao anay. Tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ny fitokanana androany, ireo izay manaraka ny direkta, ireo izay efa taty ihany koa fa tsy maintsy fanody, ireo izay mety nanana faniriana fa tena tsy afaka nakaty. Tsarovy mpenakavy rehetra Jesosy, tsy hisy diso anjara amin'ny fanomanana ao amin'ny mandrakizay. Dia misaotra anao izany amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao-tsika tiaka mafy tsara ho an'ny Tompo maza ho toerana vetivety ary mbola hitohitsika ao anatin'ny fandiniantsika ny teny mba tonga atsika handinika ny tenatsika hifanaraka amin'ilay teny omen'Andriamanitra, atonga anao ho tony ary ny dianao tsy ho tana. Ianao raha teo ihany koa tina. Izay ny rima farany sisy rima afa-tsy fa izay aloha mba feno izay. Mbola hiresaka toetritsika ary indrindra ho fampatsiahivana an'izay rehetra tonga mitokana eto fa vokatry ny fiombonanao na ny vokatry ny communion anananao manokana amin'Andriamanitra no tokony hivoahan'ilay toetra andrasan'Andriamanitra. Matetika moa zany rehefa miteny zao ny pasteur hoe jereo akaiky ny communion anao, dia indrindrena antsika tsy fantatra inona moa zany ilay communion jerena akaiky eo. Ho isaky ninona moa zany manao fandraisana hoe ndray mandeha isan-kerinandro rehefa ilay sabotsy iny, rehefa sendra misy jus de raisin ao an-trano, indraindray tsy misy. Izay ve zany ilay hoe manaraka akaiky ny communion ve? Ny communion dia zavatra neto amin'ny fanamasina. Korintiana faharoa toko telo ambin'ny folo, 9:7 anaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra nieny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana na ny communion amin'ny fanamasina. Jesosy nitondra fahasoavana, Andriamanitra ray maneho fitiavana, ary anisan'ny karakteristika ny fanamasina tsara ho fantatsika dia ny fanamasina nanamora ny fahafahanao miombona amin'Andriamanitra avy ao anatinao. Ny ao anatin'ny communion dia fifankafatarana, fifandraisana,
fifandraisanam-po fifandraisanam-po lalina karazany avokoa zany ny amaritra an'io dia ny fotoana omenao ho an'Andriamanitra tsy ny fotoana omenao ho any asa fanompona fa fotoana omenao ho an'Andriamanitra ohatra miresaka raha tianao ahazo aina sy tanjaka ny communion anao sy Andriamanitra dia mila miresaka foana amin'Andriamanitra ianao tena kikinao mila miresaka foana amin'Andriamanitra hoe maheno fanontaniana hoe enona no resahana eo marainaka hatramin'ny hariva miresah dia ho hitanao tsy afaka noro anao alefaso ohatrany resaka dia ho hitanao fa tsy ho tapitra io alleloia amin'ny voalohany aloha tena tsisy resahana aloha resaka ka atao kosa aloha amin'ny voalohany misaotra ny amin'ny journée taille une journée ampaitaovy ty amin'ny journée asy fakakana journée ataovy bonne journée bénie zay aloha feno fa raha mbola misisika ianao ka hiresaka amin'Andriamanitra dia ho afindrany aminao eo amin'izay ny toetrany ny fombany sy ny firesany iny tsy fametran-tanana no mahatonga an'iny ianao manokana manome fotoana mihoatra an'Andriamanitra ny intimité iarahanao amin'ny tompo na ny fotoana omenao amin'ny tompo manokana dia ampitombo ny fifandraisanam-po eo aminao sy ny tompo ary izay no tanjon'Andriamanitra tsy ianao resy lahatra avy amin'ny vavolombelon'ny olona miaraka amin'Andriamanitra fa ianao manana ny vavolombelonao manokana amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsy voatery hoe marary be ianao vao manana vavolombelona sao dia izay nahalasa ny saintsika fa misy zavatra ny ainanao tokony ho tsapanao fa endrika ny sehoan'Andriamanitra ho anao sady ampahery ianao miresaka foana amin'Andriamanitra ary zay mahatonga Jesosy ny teny eo Matthieu 6:6 ianao kosa anaran'i Jesosy ianao kosa raha mivavaka midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly ianao tena kaikinao ianao sy ny tompo rery io resahany io eto santsika tsy mbola miresaka le hoe fiaraha-mivavaka ohatrany izao tsy miresaka ny cellule de prière familiale tokony atao nisa tokantrano fa le enao manokana sy ny tompo anisany antsika mambavaka mba ho vitanao mandamina fotoana afahanao manome an'izay fotoana izay ho an'Andriamanitra fa raha anatin'ny 24 heures mahita fa tokony misy azonao omena ny tompo fa ny olona tsy manana fotoana dia ny olona efa lasa ko razana ka matoa ianao mbola velonaina tokony mbola misy fotoana azo alainao ho an'Andriamanitra alleloia miresaka foana amin'Andriamanitra ny fifandraisanao amin'i Jesosy dia tokony ho fifandraisana misy tantara iombonanao amin'Andriamanitra manokana tokony misy histoire commune misy tantara iarahanao sy ny tompo ifampatsiahivanao sy ny tompo matetetika hahatonga anao tsy hanadino ny fisiny teo amin'ny fiainanao manomboka androany tsy ho raha mora manadino zany intsony ny anaranao fo raha mora mahatsiaro amen misy zavatra izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao ampatsiahivo azy isan'andro zany ary ampatsiahivo ny fonao isan'andro ny fitiavan'Andriamanitra anao nahatonga anao mbola ohatr' izao sy toy izao miresah foana momba an'Andriamanitra aza vela hiala eny amin'ny conversation eny ambavanao Andriamanitra miresah ny heriny miresah ny toetrany rehefa miresaka momba ny toetran'Andriamanitra ne ianao dia lasa mifantoka amin'Andriamanitra ho azy mahatonga izay satria izy ny tsara indrindra amin'izay toetra rehetra irinao sy mety ho tianao hita eny amin'ny olona mitovy aminao amin'ny alalan'ny communion dia manomboka ho fantatrao fa ny fitiavana tadiavinao any aman'olona tsy ho hitanao any aman'olona fa ho hitanao ao amin'i Jesosy dia manomboka eo ianao tsy taky fitiavana any amin'ilay olona tsy afaka anome
fa hisitraka ny fahafenon'le vonina ao amin'i Jesosy izay efa eo amin'ny fiainanao. Manomboka eo ianao lasa tsy mijery olona fa manomboka mahay mijery an Jesosy. Ora miteny izany ora miteny izany hoe mijery an Jesosy ty. Fa misy fotoana ianao manantena mba azo fity aman'olona. Misy fotoana ianao mametraka hoe ohatr'izao zao no tokony ho fany ho mpitiavana seho an'ity olona ity amiko. Dia marihana aloha zany fa faneho mpitiavana tsy mitovy, sekoly tokantrano. Faneho mpitiavana tsy mitovy. Misy fleur ny faneho mpitiavana. Ny angatahana amin'ny tompo kosa mba tsy fleuran'olona ny anjaridenan'olona any no ngotanao. Mangalatra ny dika izay. Fa misy olona hitondranao fleur izy na voninkazo dia ampy. Hitondra fifaliana ho amin'ny journée an'iny. Misy indray tsy fleur zany mihitsy ny ilainy. Kaly. Misy izay olona izay zao izay ny anazy ny faneho mpitiavana. Misy indray réconfort. Tonga dia fihinana izay fotsiny. Mavesatra be ny tontolo andron'io ravehivavy na io madama na renim-pianakaviana io ao an-trano. Rehefa tonga ramosay ny hariva dia ny zavatra mba handrandraina dia fihinana fotsiny izy hoe ahoana ny journée anao. Izay fotsiny. Ka le faneho mpitiavana mila samy mahafantatra raha misy mpivady manatrika eto na mety tsy etokoa ny vadinao mba ho fantatra hoe faneho mpitiavana ohatran'ny ahoana no andrasan'ity vady nomen'Andriamanitra ty. Misy koa faneho mpitiavana teny. Tonga avy any dia miteny fotsiny ianao hoe wow, ahoana journée anao. Tonga dia misava daholo ny vesatra ary tonga dia hitantara izy. Nisy kadratraka nandalo dia nisy katsatsaka nandeha dia tsy maintsy miaino ianao. Hitanareo ve ilay zavatra ianarantsika? Mety izay voatonoko fa mbola be dia be. Dia mila mianatra isika. Rehefa manomboka tsapanao fa Jesosy no tena tianao, dia manomboka ho disponible ny fonao afaka ity ny olona rehetra apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ty amin'ny fitiavan'i Kristy. Satria tsy miandro tiavana intsony ianao. Renao loatra fa ny fitiavan'i Jesosy efa midepasy trop be dia tsy miandro intsony ianao any aman'olona. Moly any aman'olona koa tena voafetra be mihitsy. Ary tsy azonao anomezana tsiny azy satria androany izy mety falifaly dia maneho ny fitiavany aminao. Rapitra izy mety mandalo ady dia tsy maneho fitiavany aminao. Fa Jesosy tsy miova omaly sanio ary mandrakizay. Izay nasehony omaly tao amin'ny fitiavany afaka asehony androany ao amin'ny fitiavany, afaka asehony rapitra eo amin'ny fitiavany. Izay mba tonga antsika tsy avelany hijerijery olona. Jereo Jesosy. Banjiny Jesosy. Aza miandro ninina man'olona andraso ny zavatra rehetra avy amin'ny Jesosy. Communion resantsika manokana fotoana miresahana amin'Andriamanitra. Salamo 23:1-3 naran'i Jesosy. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Asio kely valira la. Lositsika kely ny salamon'i David. Salamo 23:1-3 ao ary. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandry amin'ny ay maitso izy, mitondra eo amorony rano fialan-tsasatra, mamelombelona ny fanahiko, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany. Hatreo David parle de l'Éternel. Fa manomboka amin'ny andiny fahefatra, eny na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana aza, tsy atahotra ny loza ianao no amiko. Rehefa manomboka miresaka momba n'Andriamanitra ianao, dia ny efa rano io iresaka amin'Andriamanitra ianao. Izy anie efa atory fa tsisy manao e. Any le problema tsika riavany e. Ahoana ny afaka miresaka amin'Andriamanitra marenaka hatramin'ny hariva, miresaka momba anazy marenaka hatramin'ny hariva. Fa io zao David, io ampiresany momba n'Andriamanitra, izy manao an'izao, izy manao an'izao, izy manao an'izao. Tampotampo koa eto ny fanamasina tonga dia afaka miresaka direct amin'Andriamanitra ho azy.
renao ve zany hoe ho azy iomenany le méthode mba hampiaro manjary ifampitady amin'ny communion tsy teto foana tsika nefa avy ao Andriamanitra no anampy anao amoaka ny toetrany atonga anao ho fantany fa ny ankabeazan'ny fanoharana momba ny fiheviam-papakatra dia mifamatotra amin'ilay hoe tsy fantatro na ihany koa fantatro manomana ny fiheviam-papakatra tsika dikan'izay tokony ho isan'ny olona fantatra Jesosy ahoana no amantarany ianao rehefa azy ianao ka miaina ny toetrany satria ny toetrany no amantarany ianao amen manome fotoana ho an'Andriamanitra mihafantatra ao Andriamanitra zay toetra tsara irinao hitany Eman'olona eny io ty anampy anao be mihitsiny zay toetra tsara irinao hitany Eman'olona mety tsy haritra lizy any Eman'olona fa azonao antenaina ho hita mandrakizay ao am' Jesosy mba ataovy mirefidrefitra kokoa le tiaka azafady hoe ho averiko azavaina tsara le izy dia hoe tiaka ianao androso anatin'ny communion anao am' Jesosy izy taontsika rehefa ampifanenana Andriamanitra amin'olona dia mety manam-panirintsika hoe enganety olona ty mba ho tsara fanahy mivadika tampoka amin'ny mayonnaise ohatra tsy tsara fanahy en permanence izy dia tsy tian'Andriamanitra ianao ho déçu satria tsy le olona no tokony hitadiavanao fahatsara-panao en permanence fa tokony Andriamanitra ny hitadiavanao an'izany fa raha zany koa hitadiavanao azy misy an'izany be dehibe koa ao aminy fa izy tsara fanahy fo na sy mandraky zay ka ianao te ahita olona tsara fanahy miaraka aminao isan'andro eo misy anankiray zay te hiaraka aminao ary izy afaka higarantiry fa ny fiarahanareo maraina ka hatramin'ny hariva ka hatrany amin'ny alina dia afaka hisitraka ny fahatsara-panahiny ianao amin'ny androm-piainanao rehetra fantatrao fa tsara Jesosy fantatrao fa tanteraka Jesosy ianareo hoe dikany hoe tanteraka zay hitondrany ianao eo tsy isy diso inona mampanahy le fitondrany ianao hatreto tsy tianao iny zany misy zavatra tsara be ao ambadika ao fa ianao fotsiny tsy matakatra satria tsy navelany ho takarinao fa tia fotsiny ianao anaiky fa izy mitondra sy mitarika fa ny fihafarahany io tsara ny fihafarahany io tsara ny fihafarahany io tsara satria izy le mitondra anao mihitsy no tsara ka zay tonga ny tanany dia avadiny ho amin'ny fahatsarany avokoa manomboka eo ianao dia tsy mitsara olona tsony hoe re mba mpivavaka ihany dia ohatrany tsy hitakory zay mahatsara fanahy azy Jesosy mpanjininy alleloia aleo le olona hitrava eny toetrany any miaraka amin'ny tompony ianao koa trava eo fa raha tena hitady ianao hoe tena hoe za pastera tena eto ambavaka fa tena mitady olona sady tsy mamitaka ny tsy mandainga ny tsy kizitina ny tsy moratesitra ny tsara fanahy no azo resahana ny zavatra rehetra ny tsy mamitaka ny tsy mitrahiry zany meko anao numéro téléphone Jérémia 33 antseo dia valeka ianao Jesosy ane le izy expérimenteux zany ane dia ho hitanao izy zavatra izy vesatra be dehibe hiala ao anatin'ny fonao satria ny olona tsy afaka nome anao ny rehetra Jesosy no efa nafoy ny zavatra rehetra mba tonga anao afaka hisitraka ny zavatra rehetra tsy rery zany ianao za miteniteny foana tsy rery zany ianao za zao rehefa mody dia mandeha kotisy rery zany tsy rery zany ianao fa raha fa kely misy chauffeur le kotisy andehananao tsy mandeha rery ianao fa ny tsara lavitra dia Jesosy moa miaraka aminao mazava ho azy tena tsapanao hoe fa Jesosy tena miaraka aminao tokoa ve tena eo tokoa na izy eo izy pasteur anisany tena atsapahanao fa eo izy rehefa le arin'ny olona rehetra iny ianao zao misy manontany tena be hoe fa ahoana ie rehefa tapitra manary ianao zao rehetra zao dia ho tsapanao ny lanjan'i Jesosy tsy manary ianao
ny tena mantarina fa renao ny présence an'Andriamanitra ianao rery no ohatrano fa tsy hoe ny ankizy milalao tokotany fadinao an-dakozia dia renao mihitsy tsy rery ianao zany ao an-trano ny tompo miaraka amiko rehefa tena le ianao rery mihitsy ny sendrenao rery ao an-trano iny ny tena anisany hamantaranao fa tena eo tokoa Jesosy manjary lasa mifangaro matsy hoe ndry Jesosy eo amin'ny vady aman-janako mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ry zareo fa tian'Andriamanitra atsapa ianao fa raha sendra tsy eo izy fa tena ianao rery ny ao an-trano na eny am-pandehanana tena eo Jesosy miaraka aminao tena kikinao ny mahasarotra n'ilay izy hoe izy eo efa izy tsy hita zay natao hoe finoana tsy ny zavatra hita ny constatenao fa ny zavatra teneniny no lasa teneninao fa rehefa nyteny izy fa eo aza manary toky aza misalasala aza lefa lavitra kory ny sainao fa tena eo tokoa izy ho anao ary matoa eo izy dia tsy hamelanao izy irery mihavana amin'Andriamanitra mihavana amin'ny olona rehetra zany natao communion zany tsy hoe miady amin'ny tompo ianao sady mivavaka aminy tsy communion zany miadiady amin'ny tompo miady varotra inadolo ny karazana ady rehetra ho voto isofoko ty Andriamanitra fa maninona nataonao parabolika izy io raha voavaina dia tsotra zao tarehanao io mapety azy tsy takatry ny sainao zany androa fa io mapety azy fa raha ianao misafidy hoe ny masoko atao masin'ny paster Rodolphe dia ny orona atao oromama takolaka paster zao vo zay telo zay fotsiny to dia horery satria ny mampety anao dia io nanamboaran'Andriamanitra anao eo na kely na ngeza mety io tsy haiko aloha fa za loatra no tena tsy vakila tety amin'izany tsony loha mandrakizay no homanina fa mandrakizay homanina alleloia miombona zany na télécommunion miombo-kevitra amin'Andriamanitra 1 Corinthiens 13:6 miara-mifaly amin'ny fahamarinana miombona programma amin'Andriamanitra niteny programma tamin'ny Maria zao ny anjely dia zao nytenen'ny Maria ity ny ankizy vavy ny tompo aokany ho tonga amiko araka ny teninao Luc 1:38 tonga dia d'accord amin'ilay programma nomen'Andriamanitra Maria tsy teny mba me fotoana kely afahako misaintsaina raha ho afaka izay na mety azo congé ve to dia okeo izy miombona programma amin'Andriamanitra miombona zavatra tiana amin'Andriamanitra miombona zavatra tsy tiana amin'Andriamanitra Hébreu 1:9 tianao ny fahamarinana halanao ny eloka miombona fahavalo amin'Andriamanitra Romaina 8:3 amin'aran'i Jesosy vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ny fitenin'Andriamanitra io nofo aman-draha io zany dia nofo ota ianao zany raha miteny hoe Andriamanitra ity zanakao nofo aman-draha ihany dia ny henin'Andriamanitra hoe nofo ota zay ny heniny tsy sakaizan'Andriamanitra io nofo io ary tsy tokony ho sakaizanao ihany koa olona biby zay voalazana 1 Corinthiens 2:14 amin'aran'i Jesosy fa ny olona zay araka nofo ihany dia tsy mba mandray zay amin'ny fanahin'Andriamanitra 1 Corinthiens 2:14 dia voalaza amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe au nom de Jésus or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont dans l'esprit de Dieu l'homme animal olona biby aoka ianao ho fahavalon'ilay olona biby ao anatinao aoka ianao ho fahavalon'ilay nofo ota mety mbola hitoeranao fa eo ny fanamasina nanampy ianao mba tsy ho voasariky ireo ianao anota fa ho voasariky ny fanamasina ianao anapaka an'ireo tsy anota fa ho ankasitran'Andriamanitra ny sorony ianao manontolo miombona zavatra manahirana fa inona manahirana ny tompo Ezekiel 18:20 ny fanahy zay manota no faty miombona toetra amin'Andriamanitra miombona fijaliana amin'i Jesosy Filipiana 3:10 mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana miendriky ny fahafatesany
nijaly Jesosy nianatra nankatoa. Tsy voatery ho mora le fankatoavana fa takian'Andriamanitra mba ho atao reo satria manana mandrakizay ho mpanjininy ianao miaraka aminy. Miray vision am Jesosy. Inona vision Jesosy? Vision Jesosy gentilisa be dia be. La moisson du Christ ny vision Jesosy mihitsy. Ozy izy eo amin'ny Jaune 4:35 dia dinganina 39 narany tompo. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana ny sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo atipazy ny masinareo ka jereo ny anetsa fa efa masaka sady hojinjaina izy. Andiny 39 ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany nino an Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ny vision Jesosy dia gentilisa be dia be hojinjainy melohany andro farany. Miombina fananana amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Jaune 17:10 hoy Jesosy zay arehetra dia anao. Raha fitinindreo zany dia ny rehetra tokony iombonanao amin'Andriamanitra. Zay le communion. Dia avy amin'izay communion zay no mivoaka ho azy le toetra an'Andriamanitra, ahatonga an'Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny fiainanao. Amen. Farany ny ahafahanao miaina ny toetra an'Andriamanitra dia toy izao. Raha mareo marika ianao zany efa sody daholo ny lesona zany. Jesosy ny modèle anehoanao an'ilay toetra. Jaune 17:19 naran'i Jesosy, ho an'ny rety no hanamasinako ny tenako. Satria nanamasina ny tenany Jesosy dia ianao koa tokony hanamasina ny tenanao. Koa raha misy olona mampianatra anao fa efa ampy ny fanamasinana ny fanahy fa tsy misy tokony ho ataonao zany intsony, dia io Jesosy io vakiana fa na Jesosy efa masina indrindra aza mbola nanamasina ny tenany ametraka modely ho an'ny olona rehetra tsy te hanamasy tena ty oriana fa mila manamasina ny tenany izy. Amen. Devoir atsika zany mila manamasina ny tenanao ianao maraina ka hatramin'ny hariva. Atokano ho an'Andriamanitra sy ny sitrapony momba anao ray amanontolo eo. Aza vela izy ivona. Efa fantatsika fa Jesosy modèle zany hoe tsy nanota mihitsy dia nametraka izy lesona mba isika no isan'ny olona tsy manota intsony. Zay naseho an Jesosy aminao no azonao aseho. Zay mahatonga azy milaza amin'ny Jaune 13:15 fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Zay nataoko taminareo dia ataovy entre saminareo. Colossiens 3:13 amin'aran'i Jesosy efa niteneniko ty fa averiko. Mifandeferaka mifamela heloko ianareo. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony helokareo no aoka mba amelanareo kosa ifa amelanareo heloka kosa. Zay amantaranao an Jesosy dia tsy ankinanao aman'olona intsony. Misy taona mahatonga antsika mbola miankina aman'olona satria tsy fantatsika fa ao amin'i Jesosy ny zavatra heverintsika fa iankinantsika amin'ilay olona iny. Salamo 27:10 amin'aran'i Jesosy, ny iraiko aman-dreniko efa nafoy aho o Davida fa Jehovah kosa no nandray aho. Tsy nanome tsiny ny dada sy mama ny Davida hoe nareo tena ray aman-dreny tsy vanina mihitsy. Andriamanitra ny hanozona ny taranakareo nareo izy ihany zany io. Satria le manque le zavatra banga tsy vitan'ny ray aman-dreny nijoroan'Andriamanitra teo fiainan'i Davida. Androany ninona fahabangana hatramin'izay teo fiainanao hoe teo amin'i Jesosy fa izy afaka amenao zany ary ataony maharitra zany ary tsy ataony ory an'izany intsony ianao ary ataony ho sambatra ianao dia tsy ho ampahorin'izany intsony mandrakizay. Tratra ny faniliana ane zany ty ranamany ty. Fahafoizana, faniliana. Tsy mahafinaritra zany. Ray aman-dreny niteraka anao zao mihitsy ny tonga dia hoe ale. Fosy izy Davida. Le tsy hitako tany amin'ny dada sy mama, hitako ao amin'Andriamanitra. Ka ina moa zany ny ampitomany le tadiaviko tsy hitako tany aman'olona, hitako omen'Andriamanitra milamina zany. Mahatonga antsika mbola mitaky zavatra aman'olona satria tsy voaraintsika le izy avy amin'Andriamanitra. Nefa avy amin'Andriamanitra le izy maharitra sady tsara. Tsy hamitaka anao. Ohatra fitiavana fotsiny.
Fitiavan'i Jesosy ihany ny afaka hitokinao. Tsotra aminao marina an'izany. Fitiavan'i Jesosy. Ary izay no ahafahanao koa mity izay olona omen'Andriamanitra anao. Ny faharetana ve? Jesosy rery no manam-paharetana aminao io. Tena mino ahy ianao. Ataovy maharitratra ane fahadalanao io e. Hitanao fa leo ny olona. Fa Jesosy tsy leo anao. Tsy midika izany hoe anararoatra ny tsy fahaleovan'i Jesosy ianao. Fa ny famoram-panan'Andriamanitra dia mitaona antsika hibebaka. Raha misy ny tena mandefitra ny aminao io dia Jesosy. Zay mahatonga ny fonao tsy tokony any aman'olona fa tokony hoany amin'i Jesosy. Misy zavatra ve napetrako any aman'olona dia tsy hita le izy, very le izy, mpiten'le olona ve le izy, mety fitiavana foana ange zany. Meko azy ho foko, erreur be zany. Azo omena olona ny fonao. Mety manao collection ana fo izy. Enao sendram-bata ao anatiny. Dia hitomany ianao raha vao fantatra hoe angaty sarery. Fa mahavadina fa neny Jesosy tiany daholo ny olona rehetra fa tsy saro-piaro ianao. Satria fantatro ny fitiavana hoe fitiavana pure. Ka raha misy manatrika eto tratran'ny dépression amoureuse, na manana problème mpitiavana, na manam-pahatsapana anisan'ny tena etika eto amin'ny toby dia mba ho afaka amin'izany fijalia-pitiavana izany. Tsy tia hitomany amin'izany intsony pastera. Fotoana afaka anapahanao hevitra. Aza manana tena fitiavana izay olona izay. Tsy voatery ity ianao izy. Fa misy anankiray izay tsy niterena izy ity ianao ary mbola manamafy orona izy amin'ny titolakandro ity. Fa sady mbola tia be ianao ny izy ary vonona ny anampy ianao, vonona ny ameno izay bangy eo amin'ny fiainanao, vonona ny anohana anao, vonona ny tantana anao mba raha-patonga anao ho any aminy any amin'ny mandrakizay. Ny tsara rehetra dia eo amin'i Jesosy. Aza mitady any toeran-kafa izany. Zay mahatonga ny Joseph ao amin'ny Genesis 50:20 zao tenenina, nareo saina nisy ratsy ahy. Nenareo hoe saina ratsy foana e. Fa soa fa le saina tsara tsy hitako tany aminareo hitako tao amin'Andriamanitra ny zava-dehibe le izy nitranga. Dia tsika isaina hoe misy olona manatrika eto dia nisy nangalatra ny fiara dia tsy hita le fiara. Dia miteny ny tompo hoe sady meko fiara ianao no meko trano. Le trano zany tsisy idiran'le very fa kadô men'Andriamanitra. Dia inona kay ny ampisaringotra ny fonao amin'le olona nangalatra le fiaranao? Satria Andriamanitra afaka manolo izay very, afaka manangana an'izay potika, ary afaka manamboatra izay rava. Jesosy rery no mahavita an'izany. Ka raha misy manatrika eto manana fo efa rododrodika hoe teo amin'ny tompo fa vitany tonga dia misauve an'io, atsangana ohatran'ny fo jojobile io, tonga dia fo mety tsara, fo sitrana. Ndraindray ao tokantrano dia efa tsy mifampiteny tsoa efa tokantrano samy maratra. Tokantrano samy maratra miandro ny fiavian'ny tompo. Dia miangavy aho ko sitrana ny fonao fa fo maratra tsy miakatra. Azo omena tsiny izy amin'izay mety ho tsy vitany. Satria tsy tokony omena tsiny koa ianao amin'izay tsy vitanao. Jereo Jesosy fa tsy afaka nome tsiny an' Jesosy ianao fa ny anazy fitainy foana. Hitanareo amin'izay ve le izy? Hitanao rangano tompo. Zao ny tenenin' Jesosy eo amin'ny Jauna 16:32 maranako azy. Anaran'i Jesosy, Jauna 16:32. Indro avy ny andro, eny efa tonga, izay elezanareo samy ho any amin'ny azy hafa. Ilozanareo irery aho. Kanefa koa za tsy eo mijery anareo zany ahy. Za tsy rery aho. Ny ray no ato amiko. Izy rehefa principe izy natoro. Jesosy ve tsy nametraka ny fony tamin'ny mpianatra zany. Jesosy nametraka ny fony tamin'ny rainy. Nareo efa atsangana 3 taona mbola zao nataonareo ahy. Ozy izy Jesosy. Nareo ane ozy izy hiala amiko e. Fa zao ozy izy, ny raiko ozy izy, tsy mba hiala amiko zany. Ny tena zava-dehibe dia tsy marary ianao. Satria fantatrao fa Jesosy afaka hanome anao ny rehetra, le heverinao fa hamparary ianao. Amarana koa azy, aza marary ianao. Aza mampidikizo amina zavatra hamparatra anao, nefa afaka omenao an' Jesosy izy dia tsy maratra ianao. Possible ane zany e. Mety efa mataona ianao ny anaty ratra dia mety tsy hainao intsony mandray izy amin'ny amainina sy fanantenana izy pasitera nefa elany io ngamba ny azo fijaliako. Décision raisinao androany dia tsy azo fijaliana tamika le izy. Satria tsy anatena olona intsony ianao fa anatena Jesosy.
rehefa tena programan Jesosy io dia mitsiky fotsiny fa ho ataony tanteraka sy tomombany eo ara-potoana. Ataontsika hitsangana amin'ny voninahitra ny tompony amin'ny fotoana androany. Isaorana isan-kasitrahana no ny asaribidiny teny sy ny fotoana sy ny fandaharana sy ny fandaminana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ianao no miasa eo amin'ny fiainanay, mananatra anay, manangana anay. Averinay aminao mandrakariva amin'ny voninahitra fa anao zany, anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra betsaka ny amin'ny teny, lesona, ny fampianarana, ny fanampianao anay teny hitodika tsy hahita fa tsy ianao. Fa ianao tokoa tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina. Hafa mihitsy ianao Jesosy satria ianao Andriamanitra. Misaotra betsaka fa izay rehetra mety ho irianay ho hitany aman'olona dia ao aminao no tena feno izany. Izay rehetra mety tsy omen'ny olona dia ianao no manome anay izany. Raiso ny tera sy ny lazary ny azy ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Taovy eo amin'ny fonao ny tananao dia hivavaka tsika. Taovy eo amin'ny fony tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mameta tanana izay amin'ny fonay. Mba ho fo mora hifankahita aminao. Ho fo mora miombona aminao. Ho fo mora mahita anao. Mba tsy ho fo hitady olona fa fo hitady anao. Ho fo tsy anantena olona fa ho fo anantena anao. Tsarovy za rehetra manatrika eto ka mety ho miatrika ady anaty, ratrapo, fampitena tany amin'ny lasa. Mba ho fotoana ahafahany miala vesatra no natongavany teto amin'ity toerana ity androany satria nandre teny avy aminao izy. Tsarovy za rehetra nanana lasa gidragidra, ataovy mifanena amin'ny fiadananao izy androany. Ataovy misokatra ny ao anatiny fa possible afaka miarina sy misokatra ary miavao sy amboarina ary atsangana ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisy nitsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao any Jehovah ka nome anao fiadanana. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho arovana tsy anatsiny ny fanahinao, ny ainao sy ny tenanao. Ambara-piavian'ny tompony amin'ny rao any lanitra. Mahita fa miamitombo ny communion anao amin'ny Jesosy ahafahanao manahaka ny toetrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo reo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Tainy Jesosy daholo. Tiaka mafitsika ho an'ny Tompo. Misy te handeha ve? Ny antony mantsy izay vonina mantsy no mandeha. Sy tsika izay vonina mandeha zay re. Ka tsisy maka micro e. Sisi anapakipcha mtwena no
si siafakilazi nawe sini sinapande nifakesisa nilasao amaniso mismo matana para la senyul edurai sinena nepituni siazota fakesisa nilasao afanja fadelazalazao Bibebake, Zekerande, Aoni no fire will keep sing sound. Izonulan, Zaninula Zene, Iznwani Lana Namakane Minirane. Vida tiantan, nisa tur, eta fiditan. Nala sazao, alep sane, ratsila sinau, marari rangene, patsisiane ni natsiri tireo, patsa ni miara kazreo. Yadu famita buking sisa, itzina zinem ironi lani tisiga. Famita puse di là mi piamo fu o da belle tiatan si sa chi vili fa non nessuno na mami si sia na pa che champera no o man chiuri di na ante non si siamo fatti la tina mai si na pange che si sa della sa amariso misma mattina para la senyul edurai sinena Bitsunin and Netsunin Zazota Desisa de la sao Afata de la zalazao Bibebake Zekerande Aoni no fire will keep sing sound. Amen. Rehefa neny tropetra dia tsy isanareo hitomany sy angayatsika fa tena faly amin'ny fampakarana dia Jesosy mihitsy no tonga anotrina antsika andray antsika eo atratrany amaha fanaranomasy rehetra. Amen. Dia hoy ny teny hoe tsisy fahafatesana intsony fa efa lasa ny zavatra taloha. Aleluia, ho avy tokoa ny andro Jesosy iverenanao eny amin'ny rahalanitra dia hovainao ho tovy endrika aminao zay satria zay nanaiky ny ampangihy ro toetra ratsy rehetra fanahaka anao. Ho avy ny andro iverenanao eny amin'ny rahalanitra ho an'ireo
Efa voasoratra amboky ny fiainana bizao efa natsangana Ovino fiperignanao itondra eo anilanao amin'izay fotoana izay Tiens, j'ai couru.
Jesus yo Tiadikwe Tiadikwe Vevavret Nazawitiad Tiadikwe Tiadikwe Delaret ira kuenoitsia Tiadikwe Tiadikwe Simon Zavatane Bui Tiadikwe Fazer mis nyarenareu Ankunis funareu Tiadikwe Usabata mandakiza mandakiza oh Maranatha Jesus Maranatha Jesus Zany andro endrasanay tsy hoe ny anapohanay miliara tsy hoe ny ahitany masonay zay takiny nofo tahaka ny hoe fahombiazana sy fandresena fa ny fandresena ho anay dia le andro anankiray isehoana hoe ny amiraha ho alatra ka andreanao ny sofim-pananay tsy ho divy ny tropetra izay Jesosy zany ny fanantenanay Maranatha Jesosy amen amen Izay no andrasako Iverina Ipabudziko Uitakuz Anati
Amen.